sarotra loatra izany mitady fianarana ho an'ny zaza izany na vao hiditra na efa somary hoe nahazo diplôma maromaro ary. Maro ny sekoly fantatsika fa ho an'ny anio isika dia iresaka misimisy kokoa indray mahakasika an'izany hoe école inclusive izany. Ny école inclusive dia fianarana mixte ilay izy izany hoe tsy avahana kilasy mitokana ny zaza aka ohatrany hoe tonga dia kilasy spécialisé na kilasy an'ankizy normal fa miara-mianatra ry zareo, miara-miaina zareo dia nitanjona anatin'ilay izy ilay zaza mahazatra manaiky le fahasamihafana ary mahay miaina miaraka amin'ilay fahasamihafana satria mianatra koa izay anatin'ilay fahasamihafana fa tsy hoe le tsy zareo rehetra mianatra ankoatrany anatin'ilay zaza normal dia ankoatran'izay ny ho an'ilay zaza alefa an'ilay dokotera aty indray izany matetika misy tady ilay zaza hitan'ny zareo hoe tsara kokoa tsy mijanona ao anatiny ny classe spécialisée fa satria mivoatra kokoa izy raha miaraka amina ankizy efa mitovy amin'ny rehetrarehetra amin'izay. Araka izany dia sekoly mitovy amin'ny sekoly rehetra ny école inclusive fa miavaka kely izy eo amin'ny fitaizany. Misy éducatrice spécialisée miasa miaraka aminay en permanence atao anatin'ny fianarana ato misy thérapeute ivelany izay atsoina rehefa misy ilana anazy misy psychologue contactena rehefa misy ilana anazy misy coach de vie maromaro misy mentor isan-karazany. Raha ny sara taonan'ny mpianatra aloha dia misy kely dia kely tahaka ilay taona mahazatra mianatra ato misy ny 2 taona vao miditra mianatra, misy ny somary efa lehibe ato izao ahitantsika ankizy 5-10 taona izay izy vao analan'ilay antsoina hoe CPE noho ny aretina misy aminy. Ilay zaza misy isan-karazany izay zany mandray zaza samihafa, mandray zaza misy fahasamihafana indrindra izany hoe misy ireo zaza tsy neurotypique fa atao hoe aka izany hoe ny sasany manao dyslexie sévère be ny sasany autiste, ny sasany misy trouble hafa. Ahitana karazana ankizy maro ato. Ny aretina mitaiza azy ireo ihany koa dia misy ihany, misy anefa ny salama tsara, misy ny somary efa nivoatra, misy kosa anefa ny somary mbola ao anatin'ny fahasahiranana kely. Rehefa mahita azy ireto dia mila fitiavana. Ato misy ankizy tena azo lazaina hoe brutal hoy ny vahiny na somary maherisetra. Misy ny vao mahita anao dia be fitiavana be satria te hanao kalainy foana. Misy kosa indray na anontanianao ary tsy mamaly mihitsy izy ao anatin'ilay ka avokoa izany. Izany hoe samy manana ny karazany ankizy rehetra. Isan-karazany arakarak'ilay ankizy mihitsy ilay izy. Ohatra izao misy ankizy tonga avy any. Voalohany indrindra aloha izany izay misy entretien miaraka amin'ny ray aman-dreny dia mandray an'ilay zaza manokana alohan'ny teny idirany ato. Dia misy izao tonga avy any amin'ilay thérapeute na ilay pédopsie na izay mpanaraka anazy avy any ilay zaza recommandé mankaty dia ny sasany izao tonga dia tenena hoe ity zaza ity mila miaraka amin'ny auxiliaire izany mila miaraka amin'ny AVS manaraka anazy aty ampianarana dia raisiny izy miaraka amin'ilay AVS dia ny zaza sasany indray tonga dia hoe izy rery ihany no tonga dia efa raisina mankaty. Tovovavy anankiray anisan'ny manana maha izy azy somary efa niala tao anatin'ny aretina moa izany satria efa nivoatra tokoa noho ny fahaizana ny fampianarana ny gologolo azy. Ça va Ndry? Ça va, ina izao ny atao Ndry amin'izao? SVT, ina ny SVT atao Ndry ao ty? Tena tsy mora izany hoe manana zanaka manana olana ara-pahasalamana izany. Misy amin'izy ireo no mora tsapoiny, misy ihany koa no taty no nahita vahaolana ary maro ihany koa no ray aman-dreny misafidy no andefa ny zanany aty mba hampiroborobo ny saina izy ireo sy hampivelatra azy.